Miarabe, Notimbahoaka tany no anarako. Arak'izany dia liana kokoa amin'ny fiainam-bahoaka ny tenako, ka izany indrindra no mahatonga ahy ho voasarika amin'ny raharaham-panjakana. Moa ve fantatrika ny anjara asan'ny servisim-panjakana eo anivon'ny fiarahamonina sy ara-toe-karena? Birao-panjakana toy itony akaiky eo am-ponina no manantanteraka izany asa masina izany. Ity birao ity dia hitana komina ambanivohitra Anaidrano, faritra Sofia, toerana tena sarodalana tokoa no faritra mena ary mandran-dreranantsy ny mponina any. Kanefa dia mbola misy ihany ireo fototra-avitrasa ireny hanantanteraka ny servisim-panjakana izay takiana ho fikatsahan'ny tombotsoa be sy ny maro. Tsy hitanareo ve fa maneho fitiavan-tanindrazana izany sy fandavan-tena ho an'izay voatendry hiasana amin'ireny tanàna ireny? Lazaiko aminao, ny servisim-panjakana dia mikatsaka hatrany ny tombotsoa any be sy ny maro, ary izany dia miseho amin'ny fanomezana fahamfampo sy fanatanterahana ny filan'ny vahoaka, indrindra fa amin'ny toerana lavitra indrindra. Raha tsy misy tokoa moa ireny birao ireny, afaka ny androzy ve ny tanàna iray? Anisan'ny mampiavaka ny servisim-panjakana dia ny tsy fifandaniana amin'iza na amin'iza, na ny mahantra na ny mpanan-karena, na samy hafa finoana aza dia samy manana zo hisitraka izany asa eo anivon'ny fanjakana izany daholo. Ianao io anisany ary efa nisitraka an'izany. Aka ohatra eo amin'ny fikarakarana kaopinaterana, anisan'izany ihany koa fikarakarana karatany. Izany no atao hoe servisim-panjakana e. Ary fantatra koa ve fa io asa-panjakana io dia tsy ho tapaka na hoviana na hoviana ny tolotra izay omeny. Ny olona foana no mifandimby fa ny asa dia mipetraka hatrany. Izany indrindra no mbola mampiasa an'ireny birao any ambanivolo ireny mba hanantanteraka ny asa tsy vitan'ny orinasa tsy miankina. Mahaleo tsara an-tsaina hoe raha orinasa tsy miankina iray mametraka ny birao any amin'ny toerana tsy misy jiro sy tsy mandry fahalemana, tsy efa ela no nangoronentana? Ekeny izany, satria ny lalàna tolotra sy ny tinady no manome azy. Fa ny servisim-panjakana kosa nefa dia tsy toy izany, satria tsy natao hitadiavam-bola, ka na dia tsy mahaleo ny sarany aza ny vidiny, dia tsy maintsy manantanteraka ny asa ho fitonjovana ny vahoaka hatrany. Hainao ve fa ny fandefasan'ny taratasy dia mitovy foana ny sarany, na lavitra na akaiky, na mandeha fiaramanidina na fiarakodia dia 10,000 foana. Sady ny antom-pisian'ny servisim-panjakana koa anie dia famaliany filamponana eo amin'ny toerana iray. Ohatra amin'izany hoe raha misy tanàna iray ny mponina ao aminy dia mila mandeha ditongotra 20 kilometatra vao afaka mikarakara soram-piangonana. Tsy raro ny vera misy birao miandraikitra izany asa izany. Inona marina moa izany no ataontsika raha tsy teo ny servisim-panjakana? Dia ahoana izany ireo taratasy ilaintsika amin'ny fiainana andavanandro? Iza no miantoka amin'ny filaminam-bahoaka? Iza no hikarakara amin'ny fahasalamam-bahoaka? Dia ahoana no ataontsika raha ho any ivelany? Soa ihany fa teo ny fanjakana mametraka ireo sampan-draharaha marobe mba hanomponantsika vahoaka. Izany ve tsy mampiseho fa ny servisim-panjakana dia andrin'ny fampandrosoana raha eto Madagasikara no lazaina. Natao ahy, natao anao, natao antsika ny servisim-panjakana, ka ny any afatra hanampiako antsika mpanompo vahoaka dia mila miaino, mieritreritra ary miasa isika ho tombotsoa ny fiarahamonina. Misaotra tompoko.